raha momba fividianana solombavam-bahoaka iantry tany amin'ny faritry farafangana iny kosa niarana paikapeo ireo candidat solombavam-bahoaka tany antoerana misarika ny CES izy ireo anatanteraka fanadihadiana momba ny zava-mitranga tamin'ny fividianana solombavam-bahoaka izay nitanterahina tany farafangana. Nisarika amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana mba hanatanteraka fanadihadiana nikasika ny zava-mitranga momba ny fifidianana solombavam-bahoaka tao farafangana ny vondron'ny candidat ho député avy amin'ny hery sy foko samihafa ao amin'ity distrika ity. Raha ny fanambarana ny raisana nataon'izy ireo dia betsaka ny fandikan-dalàna miseho tao anatin'ny distrika farafangana nanomboka tamin'ny fampelezan-kevitra hatramin'ny andro fifidianana. Anisan'ny nambaran'izy ireo ny fisian'ny fampelezan-kevitra tao aorian'ny orana hataperan'ny fampelezan-kevitra ary ny fisian'ny alabato tamin'ny endrika samihafa. Ary vahoaka ny farafangana, vahoaka ny distrikt'ny farafangana izay nandray anjara mahavita tamin'ny fifidianana fotoana republika teo sy fifidianana solombavam-bahoaka indrindra. Fa mampalahelo misy teto ohatra fizaragny t-shirt vola vary tamin'ny 19 décembre nisy zany satsykitsy nisy teto fizaragny vola roy arivo asa taina ahitana zareo bulletin teo faraky ny information renay da toa bulletin scaneo igny nagnomezany vola roy arivo isany nisy zany satsykitsy oeketika be zany satsyketsika hitasika io profo rehetrarehetra io mazava io ay le irina misy avatay ovaky igny ela nanaovan'zareo anazy zay androantiky reo sy nidray reo ndraiky mandeha tiky nahazo olo reo nahazo adversy fahavalo fa adversaire satria pralaza nahazo adversaire reo adversaire matazaky matologany zareo sara io bampatizan'zareo zay mandeha ela nanaovan'ny zareo gn'alabato gn'alatry zay gn'atahoranay anazy satria zay sy mahay mangalatry fa akoatran'izay zay sy atahoranay an'zareo. Ny vondron'ny candidat ho député izay ahitana candidat 10 avy amin'ny hery sy foko samihafa avy ao farafangana dia nametraka fitoriana eo anivon'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ny herinandro lasa teo.